Inona moa ny iraka tena nampanaovina an'i Kristy? Isaoran'Andriamanitra ary isaorana ihany koa ianao amin'ny fiarahantsika toy izao. Arabaina ianao ary rarina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany mba hitoetra ao aminao mandrakariva hanome ny fiadanana iarahana amintsika. Ao anatin'ilay lohahevi-debetsika dia ilay hoe hafa indrindra Jesosy. Raha ny resaka hay fotom-pinoana momba ny ireo fivavahana hafa sika teo aloha izany dia hafa indrindra Jesosy. Fahitantsika tao anatin'izay rehetra izay ny mahahafa indrindra an'i Jesosy. Fa hamarana antsika azy hoe inona moa ilay iraka nampanaovina an'i Kristy e? Ny azontsika ambara voalohany dia izao hoe ny aneho ny toetra amam-panahin'Andriamanitra amin'ny olombelona sy amin'izao zavatra ary rehetra izao, izay no iraka nampanaovina an'i Kristy. Satria nahoana ho ianao? Dia satria ny mifanohitra amin'izay no hita. Ny toetra amam-panahin'i Satana, ny faharatsian'ny mpanahin'i Satana no lazain'i Satana fa toetra an'Andriamanitra. Ary maro ny olona ny mino an'izany. Hoe Andriamanitra kosa dia manavakavaka, Andriamanitra kosa dia tena mba manao ny tsarariny raha avelany hisy tsarariny be dia be hiatra. Andriamanitra dia tsy manampy anay. Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany, dia tsy maintsy manampy mafy ny tena izay vao mahazo fanampiana kely avy amin'Andriamanitra. Fa antsoan-kevitra maro izay mifamaofao no ataon'ny Satana manjaka ao amin'ny fisainantsika, mahatonga antsika hahita fa tena Andriamanitra tokoa no manimba ny fiainana. Kanefa dia Satana, ary izay no nahatonga an'ilay hoe ny iraka nampanaovina an'i Kristy dia ny hanehoan'Andriamanitra e. Rehefa mamaky ny filazantsara efatra ianao ao amin'ny soratra masina dia mahita fa tsy misy faniliana ny taranak'olombelona, tsy nisy fanaovana tsinotsinona tao fa niraisin'i Kristy tsirairay daholo ny zavatra rehetra izay hitany isan'andro tamin'ny fahorian'olombelona, ary namaivanina, nesorina mihitsy aza izany vesatry ny fahoriana izany, naverina tamin'ny laoniny ireo izay niara nitsirariny sy nisy fahoriana sy ny aretina sy ny loza maro samihafa sy ny fahafatesana aza. Dia izany no mety ahitana taratra izany hoe tena ny toetran'Andriamanitra mihitsy avy any an-danitra nentin'i Kristy tetỳ ambonin'ny tany mba hiainantsika olombelona. Eno kely ity filazana anankiray ity hoe nasehon'ny Satana ho tia tena sy mpanjakazaka Andriamanitra, mitaky ny zavatra rehetra Andriamanitra ary tsy manome n'inona, mitaky fanompoana ho an'ny voary ny voninahitry ny tenany Andriamanitra nefa tsy mahafoy n'inona mba hahasoa azy ireo akory. Izany no asain'ny Satana hinoantsika, ary mety tratran'izany ianao nino an'izany koa, nefa diso izany. Fa izao ny nanomezany an'i Kristy nefa, nanomezan'Andriamanitra an'i Kristy nefa dia manambara ny toe-pon'ny ray, fa tena tiantsika ny ray. Milaza izany fa mahery tahaka ny fahafatesana ny fankalan'Andriamanitra ny fahotana. Miaiky ny olombelona fa ilay fahafatesana aloha dia tena tsy hita izay hanaovana azy, mahery, tsy maintsy mipoaka foana, fa mahery tahak'izay ihany koa ny fankalan'Andriamanitra ny fahotana. Fa izao ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny mpanota kosa dia mahery noho ny fahafatesana. Raha mahery izany ny fahafatesana dia mbola mahery noho ny fahafatesana ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota. Tsy mahafaly antsika ve izany? Ary tena isaoran'Andriamanitra tanteraka izany. Rehefa nanomboka ny fanavotana antsika Andriamanitra dia tsy misy izay tsy ho foiny na dia inona na dia inona takiany izany. Dia ilaina ho amin'ny fanatanterahana ny asany dia tamin'ny alalan'i Kristy no nahatanteraka izany. Ka izao mivohana izay rehetra mitady famonjena ny tahirin-karen'ny lanitra manontolo. Niza mitady famonjena, ianao mitady famonjena, izaho mila famonjena, mivohantsika ny tahirin-karen'ny lanitra manontolo. Rehefa nangoniny ny haren'izao rehetra izao dia navelany hisokatra ny loharan'ny hery tsy misy fetra. Dia napetrany teo am-pelantanan'i Kristy izany rehetra izany dia hoy Andriamanitra hoe ho an'ny olombelona rehetra ny ireo dia ampiasao ireo fanomezan'ireo mba hampiaiky ny olombelona fa tsy misy fitiavana lehibe noho ny fitiavan'Andriamanitra aseho manerana an'izao rehetra izao. Izany no voambara marina Andriamanitra. Ny fampianarana izay mifanohitra amin'izay rehetra izany dia fampianarana mitondra antsika ho amin'ny fandrobanan'Andriamanitra ary fandrobanan'ny fananan'Andriamanitra izay noharian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny famoronana sy navotany ihany koa taty aoriana. Ary matetika ny fivavahana sandoka rehetra dia manendrikendrika an'Andriamanitra ho toy izany. Inona ny vokatry ny fivavahana sandoka rehetra? Lasa voafehin'ny tahotra manandevo ny olona, lasa na ihany koa izy tsy miraika, na izy miasa mafy tahaka ny biby mitondra entana mihitsy rehefa andeha ho amin'izao fivavahana izao hoe mitady famonjena,
na ihany koa izy tsy manana fanantenana na fifaliana faniriana eto tany intsony vokatry le hoe fahampotehana izay fanantenana zay, de tsy manana fahatsitahotra manasatra ny amin'ny ho avy sisa no manjoy azy. Fa zao ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra kosa de manafaka antsika ary manandratra ny fanahintsika eo aminy. De izao no atoro antsika ny fibanjinana ny fitiavan'Andriamanitra naseho teo amin'ny zanany lahy tokana de hampihetsika ny fontsika sy hanaitra ny herin'ny fanahintsika mihoatra noho izay azon'ny zavatra hafa rehetra atao. Andao anatin'Andriamanitra fa raha Kristy sy niraka nampanaovana azy de tena feno na ny ho fitiavana ary mbola manavotra. Izany no ataon'i Kristy ho aso anao. Manatona azy, andao sika hanatona azy, andao sika hivavaka ho an'izay lesona zay. Tompo, manatona anao zahay satria ao ihany, eo aminao ihany, ianao ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Ao aminao ihany misy ny fanavotana sy ny famonjena sy ny fiadanam-po sy ny fitoniana rehetra. Omeo anay zany, kanefa araka ny fiasan'ny fanahy masina aty anatinay. Manaiky an'izany zay, tanterao ary ny fifalianay araka ny fanampanantenanao mba hahita fiadanana sy fitsarana amin'izao fiainana izao na dia simba azy izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay sy hanirianay izany. Amen.